Petina ny tompondakan'ny Ligina Lamanga ireo lalao roa mbola tsy vita sisa no nitanterahana tamin'ity faran'ny herinandro ity, izany hoe lalao tarany maromarina koa izay efa tokony nandeha tany aloha ka izao vao nitanterahana. Fitinina manazakino amintsika ihany koa ny vokatra izay lalao roa izay. Noho ny fandehanan'ireo mpilalao avy eto Analamanga hiatrika ny Kosafa 2024 dia nanapa-kevitra ny Ligina Analamanga taranja baolina kitra fa ahato kely ny fiadiana ny tompon-dakany ho an'ny sokajy D1. Na izany aza dia nisy ireo lalao tara roa tsy maintsy nofitaina ny alakamisy atoandro teo tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Teo amin'ny lalao voalohany aloha dia nisaraka ady sahala 2-0 ny ekipan'ny STK Akadimahoaka sy ny Ezami. Ity lalao ity izay azo sokajiana ho fionan'ireo mitana laharana farany amin'ity fiadiana ny tompon-daka ho an'ny sokajy D1 ity. Ho an'ny STK manokana dia fandresena tokana no azony nanoloana ny COSPN nandritra ny lalao mandroso. Ny Ezami kosa dia nahavita nanarina ny faharesena 7-2 azony nanoloana ny Vesta Team FC teo amin'ny andro faha-9. Ny ampira indray izany ny isa azon'izy ireo taoriny ny ady sahala nataony iny. Nanarak'izay kosa dia resin'ny Kosafa tamin'ny isa 2-0 ny Mama FC. Baolina tokana tafiditra Nosy teo amin'ny minitra fa-4 ny fizara-potoana voalohany. Taorino ifandresena azony io dia niakatra ho 4 ny isa azon'ny miaramila. Mbola mijanona eo amin'ny laharana faha-9 vonjomaika ihany anefa izy ireo.